Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny vaovao. Tsy manam-bola iatrehana ny fifidianana ny antoko HVM sy ny antoko TIM voagejy ny volan'ny marika Ravalomanana mitady famatsim-bola amin'ny hevitra rehetra ireo antoko lehibe iatrehana fifidianana kominaly. Sampandraram-panjakana sy orinasa-panjakana, sampandraram-pitsarana miisa 7 no andrenesana fikasana itokony tato anatin'ny tapa-bolana. Ahina afapana ihany koa ny toedrarà iny amin'ny fitsarana amin'io herinandro avy io. Niakatra 100 ariary hatramin'ny 100 ariary ny vidim-bary tao anatin'ny tapa-bolana vokatry ny fahatapahan'ny lalam-pirenena 420. Tsy ampitsony ny vary tonga eto Europamongady raha ny 570 ny vary afarana avatsiana Ambatondrazaka avokoa. Mbola tsy ahina kosa ny tsy fisian'ny vary ho ny sapana mpanaramaso ny vidim-bary eto amintsika. Tokantrano manodidina ny 200 tafo no nafindra teny amin'ny demi-tôlô eny amin'ny Université Anakatso. Vola manodidina ny 570 tapitrisa ariary kosa no ilaina amin'ny fanalana ilay vato mandindona trano maro eny toerana. Io arivo io tokantrano 4 hafa kosa ny rava vokatry ny fiakaran'ny rano be loatra sy ny falimen'ny fotodrafitrasa teny amin'ny fokotany Oditapenaka voalohany. Farany, anarivon'ireo Rosiana nanatrika ny fandevenan'ilay lehilahy mpanohitra ny filoha Poutine lavon'ny balana izy maty tao Kremlin androany. Tsy navela niditra ny sistany Rosia kosa ireo soloteny Europeana sasany raha nikasa hanatrika izany. Ihany no lin'izay rehetrany. Mitoky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny isambatan'olona. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous?
mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Coucou Angie. Wala mitubtub ka beke foka. Efa noka ve na. Teo motany. Teo tatara wangy Angie. Tina. Ilato Angie milehibe ny voloko demain. Efa hainao ihany faisako. Bisous bisous. Ça va Maki? Allô, je te dérange? Non, attends là. Vers-moi ton rêve. Crédit Amial, Moranite. Antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsy ny familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny siviral hatramin'ny enina maraina amin'ny vidiny 400 ariary. Afaka misoratra anareo na araka izay tianao. Tsindrio azany dièse 322 étoile 25 dièse. Telma numéro 1 mora. Ny hazo ny vaniko laka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Fiary petrabola tsy manatsahala azo antoka mikajy ny tahiry tsy ho versand na atao andrehetra. Tahajana polisy antaona folo faingo fito polisy anjato ho an'ny petrabola telo taona sy faingo valo polisy anjato ho an'ny roa taona ary sy faingo folo isanjato ho an'ny herintaona ho amin'ity volana marsa ity. Faingana ary mametraka ny tahirinao eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manerana ny renivohim-paritany teo aloha ny 2 martsa ka hatramin'ny 12 martsa 15 sy 4 arivo. Petrabola farany ambany ray tapitrisa ariary. Vola tsara gaty mahatsara fihavana. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Mandritra ny adiny roa raha be izao mankany amin'ireo numéro orange amin'ny fotoana rehetra tongotra manan-kery 2 andro antsoa ihany tena ny 224 étoile 2 ararotsy ny be roa e miamanja ny antso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Sangatsika ireo foto-drafitrasa izay mamaly ny filan'ny volona amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Kana mavo dia manao asa soa.
Ankafalindra tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dina ny tokantrano amin'izao takarivo izao miara-banao ary manasanao indray anaraka ny fampalamba avao eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV hatramin'ny farany. Mifanilika andraikitra tamin'ny tsy nahatafita ny volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo ny mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna. Ny filohan'ny antely miram-pirenena Androana namafy fa tsy nitsombaam-bahoaka no nanao iny volavolan-dalàna iny fa ny governemanta itsakilany ihany koa anefa ny avy eny amin'ny antely miram-pirenena voasiketa ho ninanam-bolony izay natolotra azy ho an'ireo sombam-bahoaka tima voafidy teto Antananarivo ny famatsiana ahafahan'ireo boribory tany mihetsika ny tokony fitorana. Fanatetiana. Resabe hatramin'izao ny fomba nandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo teny amin'ny anteny miram-pirenena. 7:20 tamin'ireo solombam-bahoaka 1:20 ihany no nandany izany ary tsy nisy afa-tsy iray tamin'ireo voafidy teto Antananarivo. Voakinona ho tsy manao ny asany amin'ny mahampanao lalàna azy ireo solombam-bahoaka. Nanilika nandraikitra tany amin'ny governemanta ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha nanontaniana mikasika izany androany. Tsy avy amin'ny anteny miram-pirenena iny volavolan-dalàna iny raha nambarany. Raha hoisy ny fanakianana tsy tokony anteny miram-pirenena ihany no azo fanakianana fa tsy ny ainga tato aminay ny lalàna iny. Ce n'était pas une proposition de loi, c'est un projet de loi izay miainga avy any amin'ny gouvernemanta. Raha izay faharoa ny didy izay avoaka ny fitsarana avon'ny lalam-panorenana dia tsy azo ivalozana ka heveriko fa tsy anjaranay solombavambahoaka ny hampiditra ady hevitra amin'ny fanapahan-kevitra ny HCC. Ninanam-bolony ary ve zany in'ireo solombavambahoaka raha nandany iny lalàna iny? Tsy efa nandalo asam-bomera ihany koa ve iny volavolan-dalàna iny vao nolanina tao amin'ny fivirina Itambarambe? Izy ary zany no tena tsy nanao ny asany, ny governemanta nanolotra iny volavolan-dalàna iny sa ny anteny miram-pirenena nandany azy. Ho an'ireo solombavambahoaka tima lany teto Antananarivo, ny famatsiana arabola ireo boribory tany enina ireo ahafahany mihetsika no ilaina. Ny atentinay moa zany Antananarivo tazomina amin'izao statut misy anazy zao zany Antananarivo, zany hoe maire anankiray dia ny arrondissement zany mijanona amin'izao. Fa kosa ny zavatra nangatahanay ary indrindra izay foana no voalaza foana zany andritra izay fotoana izay dia ny fitenenana hoe ame moyen kokoa ireo arrondissement ireo mba ahafahany manao zavatra any amin'ny arrondissement. Io na ataontsika maire io na ataontsika délégué d'arrondissement io tant que tsy mena an'le moyen ahafahany miasa zany ireo arrondissement ireo na zay rafitra ho ataony zay eritreretina hoe mahatsara an'le circonscription dia fotoana verimaina fotsiny anaovana an'ireny lalàna reny. Hatreto ihany koa tsy mbola nisy fiantsoana tonga tany amin'ireto solombavambahoaka ireto ny amin'ny famolavolana ilay lalàna vaovao araka ny nambaran'ny minisitra. Anao tery vaimanta ity volavolan-dalàna ity ary ve zany ny governemanta sa ihany koa tetika ampitarazoana ny fifidianana no ataon'ny fitondram-panjakana? Mbola mandidin'izay fifidianana izay hatrany takalon'ny fidiran-dravalomanina marika teto Madagasikara ny fahanginany sy ny mbola fanagiazana ny tahirim-bolany amin'izao fotoana izao raha ny filoha-rano-baovao iray izay azonay androany. Na izany aza efa mivonina amin'ny fifidianana kominaly ity filoha teo aloha ity etsekilan'izay raha ny fanangonam-baovao izay notanteranay tsy manam-bola hoentina miatrika izany fifidianana intsony kosa ny antokony ny filoha-pirenena Erajonary Mampianina ka mahatonga ny olana maromaro sy ny fitakim-bola miopampana tatoato tamin'ireo orinasa-mpanjakana. Fanadediny Zora Kotindrina. Efa tombotra ny fotoana fandrotsahana ny anaran'ireo izay latsaka hovidiana ho ben'ny tanàna 520 andro sisa dia higadona izany raha toa ka tsy misy fiovana ny tety andron'ny senita. Efa mimakomana amin'ny fifidianana io avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao. Saingy samy itovizan'ireo antoko lehibe hiatrika izany avokoa ny tsy fananam-bola amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny antoko tima izay fantatra ankehitriny fa misedra olana lehibe amin'ny resaka famatsiam-bola ihany koa. Nanambara ny mpitarika ity antoko ity tamin'ny faran'ny herinandro teo fa tsy mbola manam-bola hiatrehan'izany ny antokony. Manao sarinady sa mahatsiaro voatsipaka ambavafohy marika Ravalomanana no ny tsy fahafahany mampiasa ny volana eto Madagasikara. Raha ny loharano-baovao iray akaiky ity filoha-pirenena teo aloha ity, takalon'ny fidirana teto Madagasikara no tsy mbola ahafahany miteny sy ny fanagiazana ny tahirim-bolany amin'izao fotoana izao. Araka ity loharano-baovao ity hatrany efa tafiditra tao anaty fifanarahana ny fidindra-valomanana marika tamin'ny fihaonana tamin'ny 4 ny volana May 2024. Tafiditra tao anatin'izay fifanarahana izay ihany koa ny fahanginan'ity filoha teo aloha ity. Efa resy nanomboka nipoitra ihany koa taty aoriany ny fiara-miasa teo amin'ny TIM sy ny HVM amin'ny fiatrehan' izay kominaly izay taorian'ireo fiara-miasa sy fifanatoanan'ireto antoko roa ireto tamin'ny toedrarasy sy hetsika maromaro teto an-toerana.
Etsakilan'izay ihany koa rehefa tsy manana vola hiatrehana ny kominaly ny antoko HVM raha ny fanadidina nataonay. Tokony hazava ny fitsipy-dalao amin'ny resabola ampiasain'ny antoko politika io ho ny olom-pirenena. Ny amin'ny fitiavan-tena, ny fahazahoana, arena ho an'ny antoko politika ihany ve zay ve ny tena zava-dehibe sa hoe ny fanaovana politika ny amin'ny fandrosoana amin'ny firenena ny amin'ny orenan'ny amin'ny politika ny amin'izao fotoana izao dia le fedinany seza ny sezany eo amin'ny fitondrana no ohatrohatran'izany na fotsiny hoe ampitovina aloha izy ampitovina fotsiny izany fa lasa manana pouvoir be zany sasany raha ohatra hoe le manana famatsim-bola avy any ivelany zao manana pouvoir kokoa dia afaka mivelatra be amin'ny resaka propagande ohatra izany dia mivelatra manana pouvoir koa zany izy amin'ny resaka élection lasa ambony foana. Mipoitra ny resabola fa manakaiky ny fifidianana kominaly, fifandrofian-javatra ve ny Front National ny antoko HVM izay voatontonona ho manao fanaparam-pahefana sy maka vola amina miliara maro tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana ary nalaza fa midongy ny azon'ny ministera iadidiny sy mifehy ireo organisme rattaché samihafa. Misy ifandraisany amin'izany ve tsy mbola fisiany didy fampiarana na ny degré d'application momba ny lalàna mifehy antoko politika sy ny vola ampiasaina hatramin'izao. Mbola amin'izay pejy politika izay hatrano sy ny sisa no andrasana amin'ny fanonganana ireo solombavambahoaka maparana ny raha ny fanazavana solombavambahoaka Christine Razanamahasoa androany tsy mitombina ihany koa ny filazana fa tsy afaka manongana ireo solombavambahoaka ny ireo ny mpanorona ny mapara raha nambarana ity solombavambahoaka ity hatrany etsy ankilany anefa ireo mpikambana ao amin'ny mapara de Stroa milaza fa mbola mapara izy ireo hatramin'izao ary tsy manara-dalàna ireo solombavambahoaka mihevitra ny hanongana azy ireo fanatetiny. Tsy mitombona ny filazana fa afaka manongana ireo solombavambahoaka mapara 2 sy 3 no mapara 1 raha ny nambarany filohan'ny vorona parlementaire mapara 2. Hatramin'izao mbola ministra Maharanty Jean de Dieu no mpandrindra nasional ny mapara raha ny nambarany hatrany. Ny HCC ihany koa anefa no tompon'ny teny farany amin'ny fanapahana na azo ataony manongana azy ireo na tsy hoy ny solombavambahoaka Razahantondra. Voalohany ry zareo zany tsy fantatray hoe iza manana valeur de signature zany mametraka ny lete science. Satria hatreto ny fahafantaranay azy officiellement zany ny any amin'ny intérieur dia mbola Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu no coordonnateur national ny fahalalana azy hatreto ary tsy mitombona zany de science zany araky ny fahitana azy satria zahay mbola tsy niova anarana fa mapara. Efa tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana janoary farany teo anefa ny avy ao anivon'ny mapara izay tarihan'ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina no nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny birao vaovao ao amin'ity vondrona mapara ity. No mafisin'izy ireo tamin'izany fa tsy ny ministra Maharanty Jean de Dieu intsony no mpandrina nasionaly n'ity antoko ity. Tsy maintsy ho avy ny fanonganana raha ny nambarany solombavambahoaka Razanamahasoa Christine. Manana herina lalàna iny convention iny amin'ny an-tany sy ny kilana ka mahagagara mbola hilaza fa hoe ry zareo tsy azo ahilika fa ry zareo mapary lozika mapary tsy apina tsy asiana hoe mapary 1 na 2 na 3 na 10 mapary tsy asiana hoe lozika ilozika fidèle infidèle fa mapary tokory ny anarany ary zay ny nanaovanay député sonia ka ho avy ny déséance tompo tsy maintsy atao io fanonganana ny député zay tsy manaraka toromarika. Ny anizy ary zany ny marina efa ho roa herinandro izao no nandrangaranga ity fanonganana solombavambahoaka ity ny avy ao anivon'ny mapara nefa nahoana ny mbola tsy tonga eny amin'ny HCC. Etsakilany ihany koa anefa ireo avy ao amin'ny mapara 2 sy 3 efa hita miariary fa nandika ilay andininy faharoa amby fitopolo amin'ny lalam-pandrenany nefa mbola samy miantso ny HCC. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika manao toy ivakana ny fitokonana sy ny fitakiana maro isan-karazana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ny fahitan'ny mpanara-baovao misy tsy fahatombanana eo anivon'ny fitantanana ny raharaham-panjakana ka mahatonga ireo hetsika ireo. Etsakilan'izay anefa mbola misy ve ny goragora eo amin'ny fandaminana ny fitantanana ny volam-panjakana ka mahatonga ny fifampitsabahana eo amin'ny sampandraharan'ny vola maro samihafa amin'izao fotoana izao. Zorakotsindrina. Tsy milamina ny eo anivon'ny fitantanana ny raharaham-panjakana ary amin'ny fahitan'ireo olom-pirenena sy ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Variana amin'ny ady la politika amin'ny mpitondra ka tsy mahita intsony ny fahorian'ny vahoaka
antony mampisy atsika mamaivay na iny anivon'ny sampandra-panjakana na iny anivon'ny fiarahamonina. Rary ny mpiara-panjakana olona mitokona tena marina zay taraziko loatra ny fitondrana tena marina nefa sahirana ny olona zay zany. Tsy fampiana moa zany dia resaka amin'ilay hoe le resaka le ara-bola satria raha malala zany le mpiara-panjakana fa kely ny vola fitopinana nefa raha malala fa misonitra be dia be mihitsy dia izay no mahatonga dia hoe fitokoana mpiara-panjakana. Manantana ny tokona ihany koa ny prakidrara eny anivon'ny fitsarana amin'ny alatsinainy ho avy izao. Fitakiana fampiakarana tampikaraman'izy ireo no anton'izany. Raha tsy ahivina, fananantany, tahirim-bolam-panjakana, adema, fitokoana ny trabona, fitokoana amponina tany Ambovombe, samy mietsika avokoa ny rehetra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy milamina intsony ve ny fitantanan-draharaha eo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, sa misy fifanitsahana andraikitra eo amin'ny fitsinjarana fitantanam-bolam-panjakana? Vokany, milaza amin'ny ministera-panjakana misahana tetikasa-panjakana sy miadidin'ny fotodrafitrasa sy fanajariana ny tany. Fietsika izay nampitrotra ireo mpiasa tahirim-bolam-panjakana. Ankilany, nofonana ihany koa ny fahafahan'ny olon-tsotra mangataka tany-panjakana. Tsy nisy akoho fandraisana zaran'ireo mpiasa eo anivon'ny sampandraharany fananantany tamin'ny fandrafetana ny drafitra sy ny politika vaovao ho an'ny fananantany. Ambonin'izay, mbola nahazo fandrahonana ihany koa ireo mpiasa eo anivon'ity sampandraharaha ity. Vokatr'izay, mitokona ary mitaky ny hanafoanana ilay didina voaka amin'ny ministera tamin'ny 20 volana febroary 2024 ireo mpiasa an'ity sampandraharaha ity manerana ny nosy. Mavavay ihany koa ny eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Efa indroa no nietsika ny trabona tetsy amin'ny 17 hektara atsimo vokatry ny tsy fahampian'ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana ny fiakaran'ny rano sy ny fahatsitsemandro lakan-drano eny amin'ny manodidina. Nanao fihetsiketsehana ihany koa ny tany Ambovombe noho ny fitanana ponjan'ny assistant parlementaire any solombavam-bahoaka any an-toerana. Mbola tsy fahaiza-mandamana eo amin'ny vidin'ny taratasy ny omby na ny FIB. Ary farany, nampitandrina ihany koa ny eo anivon'ny adema mikasika ny fikasana anomeny vahiny ny fitantanana seranam-piaramanidin'ny vato sy ny Anosbe. Hatreto, mbola manantanina avokoa ny fiverenan'ny fitokonan'ireo karazan'olona maro ireo. Tsy mahatoky ny fitsarantsony ny malagasy sy olona sivy no matin'ny fitsaram-bahoaka tato anatin'ny herinandro teto Madagasikara tsy miasa araka ny tokony ho izy ny fitsarana eto amintsika rariny raha mifanesy ny fitsaram-bahoaka ho ny mpahalalana iray etsy ankilany maro ny fiantraikan'ny fitsaram-bahoaka eto amin'ny toe-karena indrindra fa eo amin'ny fampiasam-bola avy any ivelany ny fampiasam-bola eto an-toerana ary ny tontolon'ny fizahan-tany. Michel Ranartsona. Tato anatin'ny herinandro olona sivy no matin'ny fitsaram-bahoaka teto Madagasikara. Mananaravaratra eniny manomby lakaka iray, Fenerivesta iray, Antsohi iray. Tsy miasa araka ny tokony ho izy ny fitsarana eto amintsika ary rariny raha mifanesy ny fitsaram-bahoaka ho ny mpahalalana iray. Misy défaillance aloha justice satria matoa lasa mirongatra be toy izao le fitsaram-bahoaka dia noho ny tsy filahararian'ny fitsarana eto amintsika satria matahotra ny olona hoe mahatrasan'ilay olona izy androany nanao ratsy teo an-tanàna dia alefany amin'ny fitsarana dia avy eo dia mivoaka ho azy dia lasa mampalahelo ny olona izay hoe tsy misy répression, tsy misy vokany akory zany asa fisamborana ataon'ny zareo lasa ohatrany hoe reny olona manao asa ratsy reny zany mahazo vahana. Izay iray voalohany indrindra, faharoa koa eo amin'ilay toe-draharaha amin'izao fotoana izao mihitsy koa anisan'ny mampirongatra be izay satria sahirana amin'ny vahoaka. Arak'izany ny fitsaram-bahoaka dia midika fa tsy afaka miantoka ny fandriampahalemana ilay fanjakana na tiana na tsy tiana maro ny fiantraikan'ny fitsaram-bahoaka eo amin'ny lazan'ny Madagasikara any ivelany. Raha tsy ahivina ny taona 2024 antony iray nahatonga ny Madagasikara tao anatin'ny zone orange na ny faritra volomboasary ny resaka fitsaram-bahoaka nitranga tany Nosbe ny volana oktobra 2024. Ampivarina ny toe-karena eto an-toerana izao raharaha izao raha mitohy ny mpahay toe-karena iray eo amin'ny fampiasam-bola avy any ivelany fa indrindra eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany, ny fandriampahalemana izay iandrakina ny fampiasam-bola sy ny fizahan-tany eto amintsika eo amin'ny tontolon'ny toe-karena.
mampalaina mazava ho azy andreo mpandraraha tsy miankiny zany rehetrarehetra zany rehefa malaina izy a dia mazava ho azy ena ny investissement eto tsika nefa tokony mbola hiantso investisseur be da be ho avy eto Madagasikara nefa malaina ary zareo a noho ny fisiny zay hoe tsy matokony fitsarana izy a ary tsy matokony fitandrona ny filaminana misy eto Madagasikara zay. Lafiny faharoa ny vahoaka mihitsy koa no tsy mahatsapa filaminana raha vao misy ny fitsaram-bahoaka dia rehefa tsy mahatsapa filaminana ohatran'io izy a dia matetika tsy sa manao consommation betsaka ny vahoaka fa manao épargne ny tena ataony. Ny fisindry ny fitsaram-bahoaka ireny dia mampalaina ihany koa ny mpizahatany. Aiza ho aiza araka izany ny anjara toerana ny fitsarana eto Madagasikara tsy matokony fitsarana intsony ny malagasy. Ny fitsarana izay ahitana tany kolikoly 530 isanjato raha ny salanisa avy amin'ny Bianco ao aorian'ireo kolikoly eny anivon'ireo vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana izay mahatratra 570 isanjato. Vaovaon'ny toe-karena fiakarana em-polo hatramin'ny 100 ariary no hita eo amin'ny vidim-bary eny an-tsena tato anatin'ny tapabolana izay tsy ampy ny vokabary tonga eto an-toerana raha nambaran'ireo mpivarotra mpamongady antony ny fahasimban'ny lalana ny lalam-pirenena fa 420 izay fatra mpamokatra ny 570 isanjaton'ny vary raha ny fantatry fa matsimbola 2,000 ariary avy amin'ny vondrona Europeanina no entina anarena ny lalam-pireneny fanadihadiana. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-bary eny an-tsena tao anatin'ny tapabolana fiakarana mahatratra amin'ny 100 ariary no tsikaritra teo amin'ny kilaon'ny vary raha toka 10 ariary isaky ny gony indrindra fa ny vary gasy tsy ampy intsony ny vokabary tonga eto amintsika hoy ireo mpamongady. Teo amin'ny tapabolana teo zao vary niakatra tsy akijanona mihitsy zany zao eo amin'ny 50 eo amin'ny 50 eo izy zany zao isaky miakatra vary gasy zao vary zanatany tena miakatra zao. Arakaraka le hitanao le vokatra eto amintsika zany tsy fisiny le vokatra eto amintsika moa le lalana eto amintsika zany amin'le orana lava isan'andro dia tena ratsy mihitsy dia misonitra automatika ny vidim-bary. Raha toka 7 ariary ny gony vary makaliko teo aloha efa mahatratra 502 sy 7 ariary izany amin'izao. Fiakarana 10 ariary kosa no tsikaritra teo amin'ireo vary gasy. Raha toka 5 sy 9 ariary ny gony vary gasy teo aloha mahatratra 7 ariary izany amin'izao izany hoe raha toka 300 sy 10 ariary ny kilao teo aloha 400 sy 10 ariary hatramin'ny 500 sy 10 ariary izany amin'izao. 570 isanjato ny vary gasy tonga eto amintsika no avy Ambatondrazaka. Raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpanaramaso ny vidim-bary na ny observatoire du riz hatreto tsy mbola ahina ny tsy fisian'ny vary saingy raha mitoy ny fahasimban'ny lalana mety ho tonga amin'izay ihany ny toe-draharaha raha toka ho lasako vavany fotsiny tahaka ny tompon'andraikitra hatramin'izay ny minisitra ankehitriny. RN44 fantatsika fa misy point noir be dia be ary ny nahazo famatsiam-bola atsika avy tany tetezana rehetra amin'ny RN44 ivoaka ato tsy ny appel d'offre 2 millions de dollars 2 millions d'euros azafady avy amin'ny Union européenne. Efatra amina RN44 ny tsy lalam-pirenena itsy no resaky ny fotoan'ny propagandy, ny fanamboarana azy sy ny fampanantenana hanao izany, saingy tsy misy natanteraka izany hatramin'izao. Ankehitriny raha niakatra ny teto Andrenivohitra, nidina ny vidin'ny vary ao an-tampon-tanàna Ambatondrazaka sy ireo vohitra hafa any Alaotra Mangoro. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray efitrano fianarana lehibe iray eny amin'ny Oniversiten' Antananarivo no nametrahany ireo trabona eny avaratra Ankatso ankehitriny manany amin'ny hotoin'ny fiahiana atao azy ireo ny trabona ankehitriny. Hatreto tsy fantatra mazava izay ho fanapakevitry ny teknisianina amin'izay hanaovana io tany mampiahiahy io tsaka io nanomboka omaly alina ny famindrana toerana ireo mpony eny avaratra Ankatso ina ianjeran'ilay vato be sy tany eny an-toerana. Lilira Piata. Tokantrano manodidina ny 200 tafo no nafindra teny amin'ny 2000 taona eny amin'ny Oniversité Anakantso nanomboka omaly alina. Araka ny fanazavana voaray tsy fantatry ny fepotona ametrahan'ireo trabona ireo amin'ity toerana ity. Nisy tamin'ireo mponina no salasalany andao-trano fonenana noho ny tsy fahafantarana mazava izay ho toy ny raharaha. Raha ny fanazavana voaray manodidina ny 570 tapitrisa ariary ny vola ilaina amin'ny fanalana io vato manodidina trano maro eny avaratra Ankatso io. Hatreto tsy mbola mahafantatra izay anombohan'ny asa ireo mponina. Alerivo zay no manapotika aty. Izay ilaina aloha metinay hatramin'izao. Lany daholo mihitsy ny entanay ny ankamaroany. Fotsiny dite sy mofo fotsiny izao mbola sakafo nohanay nandritra ny alina sy ny maraina. Izao ny fantatra satria nde hoe apoaka le izy apoaka nefa ny hatramin'izao mbola tsy mipoaka akory le izy dia tsy fantatra mihitsy hoe oviana na oviana manko izay koa rehefa mba te andeha hiverina hodiny hatrano. Tsy maintsy misy aloha ny rodana.
sady koa raha hoe mindrotra nisy tsy mijanona akaiky zany hoe mety tonga aty ambany be aty rehefa tafajana. Lana raha ny fanazavany teknisiana mbola vao manomboka ny fandininy izay atao amin'ity tany sy vato ity, mitoetra ny kosa ny fitriran'ny tany eny amin'io faritra iny io. Manafaingana ny fiotsana nefa ndrotsakorana betsaka sy misesy raha ny fanazavana trany. Ka izay indrindra manko zao ny manao ny étude manko efa anatiny mihitsy sika zao dia miankina amin'ny résultat avy eo zany no ahafahana hoe afirina fa raha ny sitrapo ve moa tsy ao anatin'ny tena fotoana fohy fa zany hoe miankina amin'ny zava-misy ihany. Zay zany no miankina amin'ny toetrandro ihany koa. Tsy ny eny Ankatso ihany no traboana vokatry ny rotsakorana betsaka ankehitriny. Io arivo io tokantrano 4 ihany koa no rava vokatry ny fiakaran'ny rano be loatra sy ny fahalemen'ny fototra fitrasa teny amin'ny fokotany Andotam-penaka voalohany. Hatreto mitaraina amin'ny tsy fandraisan'ny fanjakana an-tanana azy ireo rehetraboana na ny eny Ankatso na ny eny Andotam-penaka tsy misy na trano lay andraisan'ireo traboana sy iarovana ny entan'izy ireo. Miaramila fitopolo no iantoka ny fiambenana ny entana ho an'ny eny Avaratra Ankatso hanao ahoana ny fandraisana an-tanana sy ny fanoherana ny entan'ireo mponina ireo raha misy ny firodanan'ny trano. Hatreto mbola tsy ahinoana valy mazava ny avy amin'ny tompony raikitra ireo fanontaniana ireo. Vaovao mikasika ny toetry ny andro ahina hivadika ho rivo-doza ny andro ratsy miamahazo hery ankehitriny eo amin'ny lakandrany Mozambika hoy ny avy eo anivo ny sambana mpamatatra ny toetry ny andro. Tsy tsatra ny orana mandrapatonga ny faran'ny herinandro raha ny fanazavana azo hatrany tsikilan'izay miverina ihany koa ny telestage eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy orana eto an-drenivohitra ny fiakaran'ny rano vokatry ny orana raha nambaran'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny meteo hatrany misy andro ratsy roa miodiody manodidina ny Madagasikara. Fanampanazavana. Dépression anankiroa ndresako teo le anankiray eto amin'ny lakandrano Mozambika raha maso akaiky satria mety ahitana fivoarany be izy io anatin'ny manomboka ny alakamisy sy ny zoma. Zany hoe mba tsy teneniko hoe mety hivadika ho rivo-doza zany izy io ka zay mahatonga azy raha maso akaiky. Isan'ny tranga izay mampimenimeny nanim-pona ihany koa ankehitriny fiverenan'ny telestage izay maharitra ora maro amin'ny faritra samihafa amin'izao fotoana izao nefa tsy misy fampilazana mialoha ataony avy anivon'ny Jirama. Araka ny fanazavana ofisialy dia noho ny fahasimbanana teraky ny tondra-drano ny fahatapahan-jiro matetika amin'izao fotoana izao. Fa izay koa ny vadiantsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany any Moscou. Totosa soamantsara ny fandevenana ny Boris Nemtsov izay lavon'ny balany izy mafarany teo tao Kremlin tsy navelany niditra ny sisy tany Rosia kosa ireo solitena Eropeanina sasany raha nikasa natrika ny fandevenana azy. Fanadino amin'ny sarin'ny France 24. Naharitra 3 andro ny fanadihadiana natao tamin'ny vadiny Boris Nemtsov tao Rosia niazo any Kiev Anadoritska raha toa ka mialohan'izay namonjy ny lanonana nentina hanomezana voninahitra ity mpanohitra Rosiana ity ny andefimandriny. Anadoritska izay teny an-toerana nanatrika ny famonoan'i Boris Nemtsov tamin'ny zoma lasa teo. Manoloana ny Kremlin nandritra ny 27 ory anano nanampy ireo mpitandro filaminana tamin'ny fikarohana ireo izay navandoza. Nanazava ny zava-misy tamin'ny fahitalavitra iray ny tena ny omaly manoloana ny fitazoman'ny mpitandro filaminana azy efa nilamina hatrany ny fampidiana azy ary nanampy tamin'izany ny tompon'andraikitra ambony Rosiana. Etsankelan'izay nikatona ho an'i Sandra Kalniete izay solombavambahoaka Letona mpikambana ao amin'ny parlementaire Eropeanina na koa ny filohan'ny antenimiran-doolona Polonais ny varavaran'i Rosia. Nitaky fanazavana avy amin'ny masoivo Rosiana izy ireo manoloana ny fanakanana tsy anatrika ny fandevenana ny Boris Nemtsov androany. Ny fitondrana Rosiana etsy andaniny manamafy ny tondrana ny raharaha eo amin'ny fitsarana raha mbola tsy nivoatra hatreto ny fanadihadiana. Raha tsy ahivina ny zavan-tranga bala efatra tao an-damosina no nahafaty Boris Nemtsov manoloana ny Kremlin ny zoma lasa teo. Ora 3 mialoha izay nanentana ny mponina anatrika fihetsiketsehana ny alahady lasa teo ny tenany manoloana ny ady ny separatista momba ny Rosia sy Ukraine. Tsy manamboly hatrehana ny fifidianana kominaly ny antoko HVM sy ny antoko TIM niakatra empolo hatramin'ny 100 ariary ny vidim-bary tao anatin'ny tapabolana vokatry ny fahatapahan'ny lalam-pirenena fa 470. Maro toerana ny toe-karena malagasy nandritra ny 3 volana farany taona 2024 araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena androany ary farany iompana amin'ny fanatontosana fampisehoana eto an-toerana sy ny fampisehoana antsehatra ny ivelany ny fandarana tafatafa raha ampitso
amin'ny onjapony Cool FM 7:20 teboka valo manomboka amin'ny 7 sy fefandeh izay ihany koa no entina manakatona ny fampalaam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity soriny ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanulcha Noteu, ni Vavao.